maneho ny fahombiazana vokatry ny fiaramiasa iraisam-pirenena ny fanarany Montréal manoloana ny fiainan'ny sosina ozony eny amin'ny ambakabaka dia ny fanaraka ireo firenena maro anafoana tsikelikely ny akora manimba ny sosina ozony isoroana ny loza ara-tontolo iainana mba ho fiarovana ny sosina ozony sy hanampy azy hiverina amin'ny lohan'ny indray. Natao indrindra ity fanarana ity ho fiarovana ny zava-manan'aina rehetra eto ambonin'ny tany. Mandritra izao andro maneran-tany ho an'ny fiarovana ny sosina ozony izao dia nankalaza ny hetsika ho fanatsarana ny toetrandro entin'ny fanarany Montréal isika. Ny fanafanana tsikelikely ny fampiasana ny akora mpanimba ny sosina ozony dia nampiena ny hafaingany ny fiakatry ny hafanan'ny tany ary nahafana nampihembotra 12 taona ny fiavian'ny lohataona arktika voalohany tsy misy ranomandry ka hafana mitahiry ny entina karbona. Raha tsy misy ny fepetra raisa dia miantraika any amin'ny fitomboan'ny zava-maniry ny fahasimban'ny sosina ozony sy ny taratra ultraviolet be loatra ka mampiena ny fahafahan'ireo zava-maniry mitroka ny CO2. Matotra kokoa ny fandraisana andraikitra manoloana ny toetrandro vokatry ny amandimando Kigali. Vonona nafoana tsikelikely ny hydrofluorocarbure HFC ny firenena tsirairay. Ny HFC izay entina mahery vaika tomponantoka amin'ny fiakarany hafanana be loatra eto ambonin'ny tany. Raha tanteraka araka ny tokony ho izy io amandimando Kigali io dia mety voafetra hatramin'ny 2.5 degré Celsius ny fiakarany hafanana manomboka izao ka hatramin'ny taona 100 everina hiakatra mihoatra avroeny hatramin'ny taona 20 ny sehatra ny fampangatsiahana izay mampiasa manodidina ny 20 isan-jato ny herinaratra. Ny fanatanterana ny amandimando Kigali sy ny teknôlôjia fampangatsiahana miaro ny tontolo iainana dia everina hampiakatra avroeny tombotsoa izay misy fiantraikany tsara amin'ny toetrandro ary isoroka ny fiakarany hafanana hatramin'ny 1 degré Celsius hatramin'ny faran'ity taona ity. Efa manomboka ny ezaka firenena miisa 80 amin'ny 20 no nankatoa ny amandimando Kigali. Mankalaza ny fahombiazantsika isika amin'izao andro maneran-tany ho an'ny fiarovana ny sosina ozony izao ary manantena ny vokatsoa entin'ny fifanarany Montréal eo amin'ny lafin'ny fanatsarana ny toetrandro ho an'ny sosina ozony, ho an'ny toetrandro ary ho an'ny planetantsika.